ho aminao ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ity ity ry havana dia araka izay hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 andininy 7 ka hatramin'ny 7. Asan'ny apôstôly toko 10 andininy 7 ka hatramin'ny 7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Ary Petera nampiatrano azy andro tao. Ary noho ny ampitso dia niaingy Petera ka nandeha niaraka taminy, ary ny rahalahy sasany avy tany Jopa niaraka taminy koa. Ary noho ny ampitso indray dia tonga tany Kaisaria izy, ary Kornelio niandry azy, sady efa nampiangona ny havany sy ny tena sakaizany. Ary raha vao niditra Petera dia nitsena azy Kornelio ka niankohoka teo amin'ny tongony sady nitsaoka azy. Fa Petera nampitsangana azy ka nanao hoe, mitsangana, fa izao dia olona ihany. Ary noho nyresaka taminy izy dia niditra tao an-trano ka nahita ny olona maro tafangona tao. Dia hoy izy taminy, ianareo mahalala fa fady mijiosy ny anandrarana hiantrano amin'ny olona hafa firenena. Nefa izao efa nampahafantarin'Andriamanitra fa tsy misy olona azoko atao hoe fady na tsy madio. Ary amin'izany dia tsy nandatsy akaty aho raha nampanalaina, koa nanontany aho hoe ahoana moa no nampanalanareo ahy. Amen. Araka izany ry havana dia ny fandraisan'ny Kornelio amin'ny Petera tao an-tranony. Izany no azontsika mitinana ity ampahantsoratra masina eo ambany masontsika ity. Ary famaritana 3 ry havana no tiako indray hisariana ny saintsika avy amin'izany. Ka ny famaritana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe nampiangona ny namany sy ny havany i Kornelio hiandry ny fahatongavan'ny Petera. Nampiangona ny havany sy ny namany Kornelio hiandry ny fahatongavan'ny Petera. Hitantsika izany ny andininy 7 sy ny 4. Raha verina vakina tozy manao hoe, ary Petera nampiatrano azy handry tao, ary noho ny ampitso dia niaingy Petera ka nandeha niaraka taminy, ary ny rahalahy sasany avy tany Jopa niaraka taminy koa. Ary noho ny ampitso indray dia tonga tany Kaisaria izy, ary Kornelio niandry azy, sady efa nampiangona ny havany sy ny tena sakaizany. Eto tsika ravana dia mahita tantaran'ny Kornelio. Jentilisy izy io, ray mpianakaviana, izay mpitaritafika izy, zany no asany. Ary tsara toetra izy, tsara laza izy, mpanao asa soa izy, zany ny ambara amin'ny andininy eo ambony eo, ary mpivavaka sady matahotra an'Andriamanitra ozy ka ny fadiny ratsy. Zany ny faharazavana momba n'ity Kornelio ity zany eo ambonimbony eo. Zany hoe jentilisy izy fa voasariky ny fivavahana jiosy izy. Ary tena hoe nikatsaka ny tady an'Andriamanitra, nahitahitan'Andriamanitra izy zany. Dia fantatra Andriamanitra izay. Dia niseho tamin'ny anjely dia naniraka azy hoe mandany ianao ozy izy, misy lehilahy antsoina hoe Petera ary ananina dia ndana ampanalao izy. Ampanalao izy. Petera zany eto dia hoe irak'Andriamanitra ilasa zavatra aminy. Dia naniraka olona izy andeha haka ny Petera, ka rehefa tonga ny andro zany izay tokony ahatongavan'ireo, rehefa tonga ny andro ahatongavan'ireo zany dia efa nangony ny tao ny fianakaviany sy ny namany ozy izy, ilay tena sakaizany zany, hiandry ny Petera niaraka taminy tao. Tsy izy rery sy ny ankonany rery zany no niandry ny Petera. Hoe zany no nisehon'ny anjely dia za rery zany no miandry eto, aleo aloha za rery zany, fa tonga dia natsony daholy no manodidina azy reo namany sy ny fianakaviany zany hiara hiandry ny Petera tao. Ary tena nahavariana satria rehefa tena tonga tokoa Petera, hitantsika indray moa zany ao rindrina ao, tsy anatin'ity perikopantsika ity, fa rehefa nitoriana ny teny, rehefa natao ny asa, tonga dia samy feno ny fanahy masina izy rehetra, ary samy natao batisa. Zany hoe tena samy nandray fahasoavana daholo zany izy rehetra, satria zay ny vokatry ny fitaoman'ny Kornelio azy. Hoe ndahotsika rehetrarehetra, andao daholo nareo fa misy zavatra tena mahagaga izay ataon'Andriamanitra amiko, dia miaraka daholo tsika rehetrarehetra mandresy mandray izy zany. Inona no lesona antsika tsoahana avy amin'izany ry havana? Aza adino ry havana no mitarika ny namanao sy ny fianakavianao hivavaka. Aza adino zany. Ao an-tokantranonao ianao ray mpianakaviana mihitsy no responsable voalohany indrindra amin'ny fitariana ny ankohonanao hivavaka. Taddio zay. Ary zany dia afaka atomboka ao anatin'ny tokantranonao mihitsy rehefa hariva ny andro. Dia mamaky baiboly nareo, miara-miaino ny tenin'Andriamanitra ianareo, mba hiaraka handray ilay fahasoavana ianareo ao anatin'ny tokantrano. Ary zany anambaran'ny tenin'Andriamanitra, minoan' Jesosy tompo izy teo vonjena ianao sy ny ankohonanao. Ny anao sy ny ankohonanao.
ary za ravana dia malala olona zay mpanompon'andriamanitra mahafinaritra mihitsy satria dia mampiantso mpanompon'andriamanitra foana izy dia mikarakara seminera kely mikarakara zavatra kely dia atsony anatrika an'iny ao a ny fianakaviany sy ny namany dia manao fiarahana amin'ny sakafo izy rehefa avy eo tena hoe vavaka ny antsoina olona fa tsy andeha irevirevy ary tahaka izany koa tena azo atao zany misy koa fanakaviana izay mivory fantatro koa misy an'izany indray mandeha isam-bolana izy rehetra mivory daholo izy rehetra indray mandeha isam-bola dia miaraka mivavaka dia miaraka mihaino tenin'Andriamanitra mihaino tenin'Andriamanitra ary tena zava-dehibe ane zany ravany zava-dehibe zany hoe ianao sy ny fianakavianao miara-mivavaka sy izay namanao akaiky tao amin'ireo ry havana hivavaka aza mangina tsy hoe ny anay fifandraisana tsotra fotsiny nefa zay tsisy resaka fivavahana zany mihitsy fa samy manan'izay tompony sy ivavahany dia ianao ve ry havana dia ho mandro ve ny sainao hoe ianao andeha ho any an-danitra ho any amin'ilay fiainana mandrakizay fa io olona akaiky ny fonao io ane ho verany amin'ny elo ane io hoe dia ho mandro ve ny sainao amin'izany dia tsy hitaonazy ve ianao amin'izany anantona an'Andriamanitra hivavaka mba hiaraka ho voavonjy ianao sy izy zany anie ravana ny tena zava-dehibe indrindra zany ny tena zava-dehibe aza mangina sika fa taomy ihany na anaiky izy na tsy anaiky mba ho fantany hoe efa nitaominy izy taomy foana ihany izy hivavaka fa izany no hitantsika eto ny fanontaniana mipetraka amikosa aminao ary zany dia izao hoe mba isan'izay mampiangona ny namanao sy ny havanao hivavaka ve ianao sa isan'izay any anay rehefa revirevy sy zao fetifety ihany vo mifampiangona fa zay tsy taona azy ho amin'ny zavatra ohatran'izany mihitsy ny taonanao ary havana amin'ity tia antaontsika mba hianatra zao nataony Kornelio zao mba hitaona ny manodidina antsika hivavaka sy anantona an'Andriamanitra fa tena zava-dehibe zany ary ankataony fanahy masina metsika fahasahiana fa marina aloha hoe tsisy mpaminana ajaina eo amin'ny taniny kanefa na izany aza nataony Kornelio izy dia naomby afaka no ataona koa zany dia mahomby raha miankina amin'Andriamanitra ianao ny famaritana faharoa izay hitantsika tokoa anefa dia izao hoe mitsangana fa izao dia olona ihany o Petera tamin'ny Kornelio izay niankohoka teo aminy mitsangana fa izao dia olona ihany o Petera tamin'ny Kornelio izay niankohoka teo aminy hitantsika zany ny 5 sy ny 9 raha verina vakina dia hoe ary raha vao niditra Petera dia nitsena azy Kornelio ka niankohoka teo amin'ny tongony sady nitsaoka azy fa Petera nampitsangana azy ka nanao hoe mitsangana fa izao dia olona ihany etsika ravana dia mahita indray fa ny fihetsika Kornelio zany dia ohatrany hoe fihetsika entin'ny hafanapo sy ny fifaliana vao nahita hoe iny le Petera iny le irak'Andriamanitra zay nampanalainy ny anjely tamiko hoe ndana lao atsofa misy olona atao hoe Petera any dia asivo makaty aminao izy dia tonga izy dia niankohoka zany hoe nanome voninahitra zany ary avao dia nitsoaka io le mitsoaka io ry havana tena entina hoe nandohalika zany dia tena entina milaza mihitsy io le fiankofana zay atao amin'Andriamanitra amin'ny teny frantsay hoe adorer adoration zavatra tena hoe atao amin'Andriamanitra zany nefa dia io izy fa tonga dia lenkohoka ary tonga dia nirarany Petera hoe mitsangana ianao fa tsy mety zao fa zany hoe olombelona fa tsy Andriamanitra sao dia verinao fa Andriamanitra fa olombelona fa tsy Andriamanitra ary any amin'ny asan'ny apôstôly rindrina kely ao asan'ny apôstôly 4:10 dia misy tantara mitovy amin'io koa dia ny tantarany Paoly sy Barnabasy rehefa tonga tany Listra izy roa lahy ireo dia nisy lehilahy zay nalemy hatrany an-kibon-dreny ny sitranitra zareo rehefa sitrany iny dia tena ozy ny olona hoe tena reto le Andriamanitra ivavahantsika reto mihitsy le Jupitera sy Mercure dia aleo petany anarina dia nindraindray no atao Andriamanitra teo zao ary nankianao sorona ho an'izy roa lahy mihitsy izy fa tena nandritra ny fitafiany mihitsy ry Paoly dia niteny ino ty ataonareo tsy mety zao fa zay anie olombelona fa tsy Andriamanitra tsy Andriamanitra zay sisy fa olombelona ihany ary tena ndrarana zany le izy ndrarana tsy azo atao zany zavatra zany be dia be mihitsy zany anatin'ny Baiboly mitondra fivavahana izay tediavin'ny olona ankalazaina sy omena voninahitra tahaka an'Andriamanitra fa no rarandry zareo inona no lesotantsika tsoahana avy amin'izany ianao koa ry havana tandremo ny culte de la personnalité tandremo isika mpanompon'Andriamanitra sao dia makamaka ny voninahitra zay tokony an'Andriamanitra sy fitsohanao an'Andriamanitra io na inona zavatra vitanao amin'ny mahampanompon'Andriamanitra anao dia izao tao amin'ny foana ny olona hifantoka any amin'ny Jesosy Kristy ary ambara ho amin'ny foana hoe za dia olombelona za dia fitaovana ihany tsy izany no anton'iny Andriamanitra nahavitan'iny fa tsy zaka raha misy ny tokony itiafanareo sy omenareo voninahitra dia any amin'Andriamanitra nareo ny tokony andefan'izany fa tsy aty amiko
indraindray ny ravana tena misy mampalahelo fa tena misy mpanompon'andriamanitra sasany mampalahelo moa fa tena ohatrany hoe taritina ho any aminy mihitsy le olona za ihany mahavitanyio za ihany zao de lasa tena everiny olona hoe izy mihitsy ny tena zavatra ao anatin'izy mahafinaritra amin'ny ray aman-dreny mamaneny lava toetrany mihitsy ny hoe asiny ampianarina mihitsy ny olona hoe tsy hitady azy no andianana any am'toby fa hitady an' Jesosy Kristy fa tsy izao izy ny mpanasitrana fa Jesosy Kristy ka Jesosy Kristy ny tokony tadiavina fa tsy izao ary voataiza amin'izany ny zanaky ny fifoazana karamalaza satria na de efa tsy otsony ary zany ray aman-dreny zany de tsy manakana ny olona maro be andeha hamonjy toby zany satria tsy hitady ny lava reo fa hitady an' Jesosy Kristy ka na tsy otsony ary ny lava mbola tonga ihany ny olona maro be hitady sy anome voninahitra an'Andriamanitra ary zay rehefa voataiza ny olona zany ane ny tantara fifoazana faharimena koa zao de nampalahelo dada torakotsandry tena neverin'ny olona fa hoe ity mihitsy zany ny Andriamanitra sa iza de natao toy Jesosy hoe tady ho takona aho fa alaiko ianao eritaona ihany izy ny asa de nalainy Jesosy Kristy satria hoe sao de takona mitady ho takona fa ianao ny lasa de davy ny olona sy azakazahan'ny olona tandremo hoe tandremo ry havana ianao izay nantsoina de ozy nytonikira ny mpanakanto hoe hitondra sy anompy ianao no nantsoina ozy tandremo fa sao de ianao indray ny tompotompona na tonga ny devoly lasa devoly any ry havany anjely tany an-danitra ihany izy nanompo an'Andriamanitra ary ambaran'ny Ezekela fa toa hoe kerobima mihitsy ny toerany fa izao naka an'izay le fiankohofana zay tokony ho an'Andriamanitra zay ho an'ny tenany ary nitady an'izay ho an'ny tenany koa hoe manina moa ny za koa tsy mba iankohofana fa de mba tiako koa mba iankohofana de nitady an'izay izy de nazera an'Andriamanitra ary rehefa tonga ety ambony tany izy de mbola izany ihany ny famitahana ataony amin'ny olona maro mitady olona maro iankohaka amin'izy ary zany natonga anazy nakafanahan'i Jesosy ka niteny taminy manao hoe miankohofy eto amiko fotsiny indray mandeha de omeko anao zao rehetrarehetra zao mitady an'io fiankohofana io mihitsy koa ny devoly ry havana tandremo ry havana tsy miankohaka amin'iza na izy sika na olona efa maty na iza inona toetrany na olona mbola velona na iza tsy miankohaka na razana io na vato io na hazo io na statu io na inona de tsy miankohokohaka amin'ireny isika tady teo fa Andriamanitra ihany no iankohofana izy rery ihany no ivavahana ary zavatra mitoetra tsy miova maharitra mandrakizay zany ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary de izao sao de misy zavatra hafa iankohofanao na sao de misy olona hafa everinao tena zavatra mihoatra no Andriamanitra mihitsy aza nitaonanao ary havana amin'ity ity mba hibebaka hanova famindra mihitsy hitsangana mitsangana ozy fa olombelona ihany aoka sika mba hatsiaro ry havana fa ny mpanompon'Andriamanitra ane de olombelona ihany manana ny fahalemeny sy ny fahotany reo indraindray manko tsy zakatsika mahita an'izany fa everitsika tahaka ny anjely reo tsia mpanompon'Andriamanitra ihany zay ary didiny pahalemena na de misorona be azy ozy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra didiny pahalemena ary zany mihitsy tonga an'Andriamanitra de manisy andreny fahalemena ireny mba tsy ahatonga atsika hevitra le olona hoe tena Andriamanitra kely mihitsy ity olona anankiray ity de angatao ny fanahy masina hitarika atsika ny am'izay tokony atao fa ilaina ny fanajana ny mpanompon'Andriamanitra fa tsy ho fanajana hitondra ao amin'ny fiankohofana kosa nefany fa fanajana araka ny tokony ho izy ihany famarinana farany izay hitantsika eto anefa ry havana de izao koa hoe fady amin'ny Jiosy ny miantrano amin'ny hafa firenena nefa no ny tenin'Andriamanitra de nakaty ao hoy Petera tamin'ny Kornelius sy ny olona vory teo fady amin'ny Jiosy ny miantrano amin'ny hafa firenena nefa no ny tenin'Andriamanitra de nakaty ao hoy Petera tamin'ny Kornelio sy ny olona vory teo hitantsika zany mandiny fa 7 ka hatramin'ny fa 7 rehefa nasiana nitsanga hitantsika eto zany fa rehefa nasiana nitsanga ny Kornelio de nidresaka teo zany aloha izy Petera zany nambarina andininy fa 7 de andininy fa 8 de niteny Petera hoe ianareo sy de mahalala fa fady amin'ny Jiosy ny anandrara na hiantrano amin'ny olona hafa firenena io moa ry havana de efa tany amin'ny lalàn'ny Mosesy mihitsy zany de efa nampianarina hoe tandremo mifangaroaro amin'ny jentilisa na ny sakafo io na ny fomba io fa tena tsy mitovy manjary handoto anareo zany ny lalàna zay napetraka tao anatin'ny sain'i Jiosy ary rehefa tena natao zany ny pratika an'izy de tena zay hoe tsy mahazo mifampidipiditra trano
na mifanao alliance tsy mahazo mifanambady ary tena lasa fady mihitsy le izy. Fady zany hoe zavatra tsy azo atao mihitsy, tsy azo atao mihitsy ho an'ny jiosy zany ny fangarongaro amin'ny olona zafa firenena sao de hoe influencé ny reny zany. Nefa ozy zaho izy efa nampahafantarin'Andriamanitra fa tsy misy olona azoko atao hoe fady na tsy madio. Nampahitan'Andriamanitra fahitany Petera raha vavakinao moa ny ao ambonimbony ao de nisy an'izay fahitana zay hoe nisy biby maloto be deabe nalefa tamina lay zany teo anatrehany de hoanindreo. De ozy Petera hoe fady amiko za tsy mihinana an'ireo hatramin'izao tsy mihinana an'ireo ozy Petera fady amiko reo. De ozy le hoe hoano reo fa zay efa nodiovin'Andriamanitra tsy azony atao hoe fady intsony. Eo ry havana de efa milaza sady titatsiaritra ny amin'ny hoe tsy fady ho an'ny jiosy intsony zany ny mihinana ny reo le zavatra le verina hoe fady kisoa, crevette, ganagana sy ny tariny reo aty amin'ny testamenta vaovao satria efa nasian'Andriamanitra no hoan'ny Petera le izy. De tahaka zany koa hoe le olona fady sanina zany tsy misy an'izay intsony fa tena ozy izy le anjely hoe mandehany ianao makany fa efa nidiovin'Andriamanitra. Zany ane ravana ny vokatry ny asa mahampamonjena nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana na nadio izy ny zavatra rehetrarehetra ka tsy misy an'izany hoe fady sy maloto zany intsony ndana makany ozy fa efa nidiovin'Andriamanitra reo. De zay ozy natonga nanaka aty aminareo zany ny ambaran'ny Petera eto. De za ozy tsy nanda tsy nanda ozy izy rehefa hoe akaty aminareo zany hoe vonina ny ala tanteraka ao anatin'ilay fanao mahazatra lay fomba tany sy le fadifady i Petera noho ny tenin'Andriamanitra. Rehefa Andriamanitra zany no miteny ozy hoe zao na de hatramin'ny fahazazako ary zao no nataoko fa Andriamanitra no miteny anahy hoe zao de zay makaty satria efa nidiovin'Andriamanitra ny jentil'izy de tonga eto. Inona ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany? Kristianina toy izany ry havana ny tena ilaina amin'izao vanim-potoana ankehitriny zao. Kristianina manana hazon-damosina, tsy manara-dreny rano, mijoro tsara amin'izay inony, tarihan'ny tompo ary tsy mandray afa-tsy ny hoe ny tenin'Andriamanitra ny fahefana faratapiny eo amin'ny fiainako ny amin'ny zavatra rehetra zay ataoko. Be deabe ny ravana ny fomba tany sy ny fomba mpiarahamoniny izay mifanohatra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary amin'izany isika kristianina de mila mijorontsika ka milaza manao hoe izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra ihany ny anay. Fa rehefa ozy Andriamanitra hoe madio de madio, ozy Andriamanitra hoe maloto de maloto io, ozy Andriamanitra hoe zao de zao io. Ka ninonina tenenin'ny fiarahamonina, ninonina nambaran'ny razana, ninonina zao zay nambaran'ny tenin'Andriamanitra ihany. Indraindray misy hoe zay fady tongolo, zay fady kisoa, zay fady vary sosoa, zay fady an'izao. Raha kristianina ianao de efa nodiovin'Andriamanitra daholo zany rehetrarehetra zany. Mihinana, hoano amin'ny finoana, hoano n'olay ambaran'ny tenin'Andriamanitra, toy izany hoe ka ny razanay, ka ny fianakavianay tsisy manao an'izany de za ve zany de za rery. Asehoy mihitsy ry havana ny maha-kristianina antsika fa tsy manara-dreny rano isika fa rehefa nidiovin'Andriamanitra de madio. De tahaka izany koa ny andro rehetra de nataon'Andriamanitra ho tsara daholo. Fa misy moa ny olona sasany manana zay fivavahany ihany izy de milaza ny mpisikidiny ihany manao hoe ny andro talata de andro zao, andro fady. Tsy mahazo miasa, tsy mahazo manao n'inona. De ny alakamisy de zao, andro zao. De lasa misy andro fady isan-karazany ray ao anatin'le izy ao de hoe tsy mahazo manao raharaha, tsy mahazo mandevona, tsy mahazo manao zany ane fomba tany ane zany ry havana. Fomba tany ane zany. Ary ny olona sasany aza tsy mahazo manao raharaha mihitsy raha tsy mijery andro aloha. Zany ny fanao hatramin'izay, zany ny fanao mahazatra. Fa ianao kosa rehefa tonga kristianina ianao, tsy manaraka an'izany fadifady zany intsony isika satria mahalala isika fa ny andro rehetra zay nataon'Andriamanitra de tsara daholo hanaovanao ny zavatra rehetrarehetra. Ary tsy miankina amin'izany intsony ny famonjena sy ny fitahina amintsika fa miankina amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra ry havana. Miankina amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Malaza ny resaka famadihan-drazana. Ary tena zavatra mety hoe fomba tany any aminao zany, fomba mpianakavianareo zany, mety hoe anisan'ny kolotsainareo mihitsy koa ary zany angambany ho an'ny olona sasany. Fa izao, inona ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra? Inona ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra? De izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra ihany ny antsika ry havana nitondrana ny fiainana, fa tsy ny kolotsaina, na ny fomba tany na ny fomba amam-panao. Sahy mihitsy miala amin'izay fanao mahazatra.
rehefa hitanao fa noraran'andriamanitra any amin'izany ianao, rehefa hitanao fa mazava ny tenin'andriamanitra dia sahi miala ry havana. Kristianina manazo ndamosiny tsika fa tsy manara-drenirano. Marobe anie ny olona rehefa voenjika noho ny fanarahan'ny tompo e, satria miala mifanao mahazatra ny olona ka teo isan'ny reny venao sa teo isan'ireo le kristianina sadasada izay misababaka sady atsy ny aroa, afaka tena manambara amin'ny fianakaviana mihitsy ianao manomboka zao manao hoe zahay mianakavy a teny safidiny tsy hamadika intsony. Ninninona fiarahana amin'ny fianakaviana dia manaraka izay ary miaraka foana izay mandray adidy zay, fararesaka famadihana tsy mandray adidy amin'izany intsony izay fa miala tsiny aminareo. Dia izay réaction an'ny olona mety ho tezitra ny fianakaviana, mety ho sosotra aminao izy, fa za dia miteny aminao fa raha vonina sany amin'izany ianao ho ataon'Andriamanitra miavaka eny foana ny manompo azy sy ny tsy manompo azy. Sahiny joro ry havana, Andriamanitra ny momba anao ary zany ny fahasahin'i Petera. Ity fandehanan'i Petera makany teny mety ahitany loza amin'ny jiosy namany hoe ena ninona tany ianao ary taiza tsara moa ianao ty, ianao zany nikidikiditra tany an-tranon'olona tany sy ny toy izany sy ny toy izany. Nefa moa efa sitrak'Andriamanitra mihitsy nitoro an'i Jentilisa, dia izay ny nanirahana azy tany, dia lasa izy. Indraindray any amin'ny toerana sasany amin'izay fady eto amin'ity toerana ity mitondra zao, fady rehefa mandalo eto amin'ity tetezan'ity tsy maintsy miklaksona, rehefa mandeha amin'ity rano ity tsy maintsy manipy vola kely, manao an'izao tsy maintsy miankohaka kely rehefa tonga eto. Ninninona zavatra ataon'ny olona ravana dia nio tsara izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Fa inona moa ny klaksonenao eo amin'io tetezana io? Ka misy zavatra mipoitra eo. Dikan'izay fanajana zany na finoanao an'ilay zavatra io zany dia hoe klaksonenao mba hiala zany iny avelo iny sa iny anina iny. Hiresaka amin'ny olona amin'ny ankatra ianao zany. Tonga dia atao tsy amin'ny anaran'i Jesosy miala ny devoly. Tsy mila miklaksona zany mihitsy isika ary tsy mifandraina miresaka na manaja an'izany. Fa tonga dia miala amin'ny anaran'i Jesosy fotsiny. Ny dianao efa nentinao mivavaka tamin'ny tompo dia aza matahotra intsony. Na fomba ny olona zany na iza manao an'izany na manao an'izany daholo ny olona rehetrarehetra rehefa Andriamanitra no miteny dia zay ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny fahefana faratapony masy mandidy amin'ny fiainantsika ry havana. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany dia izao hoe kristianina manana azo damosina ve ianao sa mpanara-drenirano? Mitaona anao ary havana amin'ny tian'io ity mijoro amin'ny finoanao tahaka ny amin'ny Petera anie zavatra nitezena tamin'izany hatramin'ny fahazazany ka hatramin'ny fahalehibiazany. Fa ao anatin'ny ray mpimaso fotsiny zany nanovan'Andriamanitra azy dia miova izy. Meteza hiala miova. Aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, hamantarana ireo ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady ankasitrahana ny marina ho ny soratra masina. Ary dia angatao ny fanahy masina mery antsika hananantsika ilay fahasahiana miova. Fa raha tsy iova moa tsika dia inona zany no izy eo fa dia mbola fiarahamonina ohatran'izay foana ihany zany ny fiarahamonina eo e. Sahy miova ry havana amin'izay zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra eo anivon'ny fomba tany samihafa izay misy antsika. Raha fitinina izay rehetra nambara teo dia izao voalohany nampiangona ny namany sy ny havany Kornelio hiandro ny fahatongavan'i Petera. Ianao koa ry havana, tao amin'ny ankonanao, tao amin'ny namanao, hivavaka. Aza mamina ny soa aminao fotsiny ihany fa zarao amin'ny namanao koa ny fahasoavana lehibe izay nomen'Andriamanitra anao tamin'ny nanavotany sy namonjeny anao. Ny faharoa nitsangana fa izao dia olona ihany Petera tamin'ny Kornelio izay niankohaka teo aminy. Aza manaiky isika ho ataon'ny olona ho tahaka an'Andriamanitra zany na iankofokofan'ny olona na ho deraderain'ny olona. Mahafinaritra ny mahazo an'io ary tsara ny mahazo an'io fa fandrika be vava. Satria izay rehetra mangalatra ny voninahitr'Andriamanitra na mangalatra ny fiankofana tokony an'Andriamanitra dia ahetriny daholo. Ka raha tsy tianao ny hetry dia fadio mihitsy izany hoe iankofaofan'ny olona zany. Fa meteza anao tahaka andry Petera teo mitsangana, aza manao an'izao nareo fa zany tsy Andriamanitra olombelona. Ary ny farany fady amin'ny jiosy ny miantrano amin'ny hafa firenena nefa noho ny tenin'Andriamanitra dia nakaty aho hoy Petera tamin'ny Kornelio sy ny olona tao an-tranony. Isika koa ry havana dia na inona fady sy ny zava-misy eo amin'ny firenena dia hoy tsika hoe izao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra dia manaiky aho, tsy manaraka izay ambarana. Tsy hoe zay rehetrarehetra nambaran'ireo fomban-drazana koa dia ratsy daholo na hoe fomba tany dia ratsy daholo. Misy ny tena hoe endrika fanajana tsotro izao fotsiny tsy maninona mihitsy, fa misy miaroaro finonom-poana, misy miaroaro zavatra fombafomba tsy manjary amin'ny mahazo kristianina tsika. Dia amin'izay fotoana izay dia tsika hoe tsy manaraka an'izay zay averiko ihany aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina
amantarana ro ny sitrapon'andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana ny marina raha hatramin'izay ianao tsy netihinana kisoa mihitsy a rehefa vidy ty toriteny ity dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a mandehana mividy dia hoano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy satria efa nidiovin'Andriamanitra ny zavatra rehetra ry havana ka tsisy maloto izany intsony. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra